Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Misaotra an'Andriamanitra hatrany fa mbola tsy mitsahatra hatrany izy a manakambara amiko sy aminao. Dia iraina Jesosy Kristy Tompo satria dia tsy avelany ho rery zaho sy anao ary tsy avelany atoritory ny fiainam-panahintsika fa hampioren'ny mandrakariva. Koa dia hiaraka hivavaka ho an'ny teny ary tsika mba ho fenoan'ny fanahy masina tokoa anie ny ameno ato anatiko a mba ny voalaza an'Andriamanitra tokoa no teneny ny vavako. Koa dia andeha ary isika hiara hiompo amam-panahy ho an'ny teny. Jesosy Kristy Tompo misaotra anao fa ianao ilay Andriamanitra mpampihavana dia tsy mitsahatra hatrany manakambara aminay. Ny teninao dia sabatry ny fanahy ary ianao Andriamanitra izay tsy mitsahatra hatrany mitarika anay amin'ny mahasoa tsirairay avy. Manetry efeny Tompo ary aoka amin'ny fahafenoanao tokoa ny ameno izay tsy hainao ety amin'ny tenako Jesosy Tompo dia mangataka mpanetretena lehibe mba ho asorinao Jesosy ka ianao ilay Tompo fahafenoana fanahy masina meteza ameno hatrany. Za Jesosy Tompo dia fitaovana ihany fa ianao no aoko hiteny. Amin'ny anaranao Kristy mpamonjy naterana mivavaka. Amen. Ny ten'Andriamanitra ifampiarezantsika androany ry havana malala ao Jesosy Kristy Tompo dia ny ao amin'ny Timothée 2:7-8 hatramin'ny 9. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny. Fa aoka ho fantatrao izao fa any am-parany any dia hisy andro mahaory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manoha ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo-fo, mpanendrikendrika, tsy mahanompo loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Amen. Io ten'Andriamanitra io no entsika ifampiarezana androany fa alohany hakafakantsika azy dia andeha isika ho any amin'ny testamenta taloha aloha izay tena hoe nahitako an'ity tantara ity tena mifandraika be amin'io ten'Andriamanitra io. Iarahantsika mahafantatra tsara fa ao amin'ny testamenta taloha dia ny tantaran'ny zanak'Israely izay babo tany amin'ny tany Ezipta, indrindra fa ao amin'ny Exodosy hijerentsika azy amin'ny Exodosy 9:20. Ny Exodosy 9:20 moa dia izy Mosesy izay nitondra ny zanak'Israely tany hevitra. Raha vakitsika asesitsika ny tantara ao amin'ny Exodosy 9:20 dia momonina be foana ny zanak'Israely amin'ny sakafo hohanina, amin'ny rano sotroina. Dia nefa Mosesy dia mpanelanelana any zanak'Israely sy amin'Andriamanitra. Eo amin'ny amin'ny Exodosy 9:20 dia hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy ary amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy Jehova tamin'i Mosesy mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko. Amen. Ny zanak'Israely dia momonina foana, tsy misy rano dia momonina Mosesy izy, tsy misy sakafo dia momonina Mosesy izy. Ny Tompo Andriamanitra nefany dia tena hoe tsy mitsahatra nanome ary mahafantatra tsara ny mahasoan'ny olombelona Andriamanitra fa fantany tsara hoe any tany hevitra ireo zanak'Israely ireo, any tany hevitra izany tany karakaina tsy misy nininina izany, tsisy nininina any amin'izany tany izany. Dia tsy tokony hoe any amin'ny Mosesy ry zareo marina fa hoe Mosesy nitarika ary rehefa mahafantatra tsara mihitsy ry zareo raha vao niampita ny ranomasina hoe io misy tany maina ahafahan'ny zareo niampita ao amin'ilay toerana tokony hizorany ho any Jerosalema. Zareo nefany tsy mba hoe efa nahita an'izay ino moa fahagagana voalohany lehibe izay tena hoe ranomasina be ahafahan'ny zareo niampita izay
dia tokony hoe hisaotra an'Andriamanitra, tokony hoe hankasitraka an'ilay Andriamanitra izay tompona satria efa nampahafantatra Andriamanitra hoe izaho ny Andriamanitrareo. Tsy tokony any amin'ny Mosesy mihitsiny. Izay ilay fanomezan-tsiny, izay ilay tsy mahay mankasitraka, izay ilay tsy mankatoa. Dia lalana tokony andehanana vetivety lasa natao elabe 7 taona satria nohon'ilay tsy fankasitrahana, nohon'ilay tsy fahaizana misaotra, tsy fankatoavana teny. Izay no mahatonga an'i Jehovah miteny eto hoe mandra-pahoviana ny andavanareo ny tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko. Ery amin'ny 5:telopolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny zanak'Israely ny hinana manana nandritry ny 7 taona mandra-pahatongavany tany amin'izay tany misy monina mana no hoaniny mandra-pahatongavany tany amin'ny sisy tanin'ny Kanana. Amen. Hitanao amin'izany, Andriamanitra na dia momonina ireo olona ireo ireo zanak'Israely ireo tsy navela afaka nataon'Andriamanitra mihitsy hoe voamomonina voavoalohany zareo dia tsy omen'Andriamanitra. Lava be ny izany 7 taona izany. Mba dinitsika tsirairay avy hoe 5 taona. Raha hoe nisy zaza vao teraka dia hatramin'ny 7 taona izany dia nomen'Andriamanitra mana, izany hoe tsy nisahirana tady sakafo, tady zavatra izay ho ataony fa mahazo fotsiny tango fotsiny. Mandroaka arao tsara nge io tantara Exodus 4:12 hoe izay ao alohan'ny 10:12 sy ny ohatr'izay. Tena hoe tena variana mihitsy raha mandinika an'izany fiainana izany tamin'izany sy ny amin'izao fiainana iainantsika izao. Satria tena hoe nanao an'izay tsy nivadika tamin'ny taranak'Israely izay fanomezany toko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba Andriamanitra. Fa izay ilay hoe niotanareo niotantsika izany manasaraka amintsika amin'Andriamanitra e. Satria tsika tsy mahay an'izay tsy ao anatintsika ilay fankatoavana, tsy ao anatintsika ilay fanarahana ny didin'Andriamanitra, tsy ilay hoe didy zafady ilay didy napetrak'Andriamanitra, didy voalohany ka hatramin'ny didy 10 iny ny didy tsy ireny dia manaraka ihany, ireny tsy maintsy manaraka foana. Fa na dia atao hoe misy zavatra andraiketan'ny fonao, iraketan'ny fonao kokoa mihoatra an'Andriamanitra dia efa izay dia efa mandika ny lalàn'Andriamanitra izay. Misy zavatra saintsainao be loatra no misaina an'Andriamanitra dia efa hota ho anao izay. Satria ny fosin'ny saina amam-panahy antsika mila miorina amin'Andriamanitra, tsy misaraka ireo. Tsy afaka anao an'izany mihitsy hoe ny fanahiko amin'Andriamanitra nefa ny saiko sy ny foko amin'ny zavatry ny tany, na hoe ny foko ny foko milaza hoe amin'Andriamanitra nefa ny fanahiko sy ny saiko amin'ny zavatry ny tany. Zavatry ny tany moa dia izao iainantsika izao, zavatra hita maso ety amin'izao tontolo izao. Izay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe ny lalantsika tsy lalan'Andriamanitra, ary ny lalan'Andriamanitra tena hoe tsy mba faly ny fontsika manaradia amin'ilay lalan'Andriamanitra fa momonina. Miaina ao anatin'ny momonina izany, tsy mahay mankasitraka. Lalanareo hozy izy Jehovah tsy lalako. Hoy Jesosy Kristy tompo any amin'ny Jaona 4:12 andininy 9 dia dingantsika hatrery amin'ny 17:20. Hoy izy Jesosy Kristy tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy ny amin'ny alalako. Andininy 17:20. Fiadanana no avelako anareo ary fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no omeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Jesosy dia nanamarina hoe izy ny lalana sy fiainana. Ny kristiana rehetra izay tena hoe miorom-panahy ao amin'ny Jesosy
dia mahafantatra an'izany tsara mihitsy hoe fiainana zany tsy fiainana etỳ amin'izao tontolo izao ny atao hoe fiainana lazain'ny tenin'Andriamanitra, fa ny ao anatin'ny fanahy zany, fanahintsika. Izay miaraka amin'i Jesosy Kristy dia mikatsaka ny zavatra ny fanahy. Ary mahafantatra tsara mihitsy hoe amin'i Jesosy Kristy irery ny lalana ahafahana miditra any. Fa izay milaza hoe kristianina zany ka mbola miraiki-po etỳ amin'izao tontolo izao dia mitovy amin'ny fiarahan'ny Israely tamin'i Mosesy. Izay mieritreritra mana foana satria nomen'ny Israely anarana mana le sakafo le papelika izay nomen'Andriamanitra. Mikatsaka izay zany le hoe izay miara-dia amin'i Jesosy dia mikatsaka ny zava-panahy. Inona moa ny zava-panahy katsahana? Mifandray amin'Andriamanitra, mifandray amin'ny fanahy masina, miara-dalana amin'ny fanahy masina. Ary tena hoe rehefa ianao miara-dalana feno fanahy masina zany ao anatinao n'inona zavatra hitanao etỳ amin'izao tontolo izao rehefa hitanao hoe tsy mety ohatra ilay zavatra ataon'ilay olona, tsy andehanao hampitrotraka ny tsy fetezan'ilay zavatra ataon'ilay olona fa hifohana ho an'ilay olona ianao. I Jesosy tena nanao modely izy, tena nanao modely. Raha nahita be dia be ny tantara hitantsika atao anaty Baiboly fa ohatra fotsiny ilay vehivavy janga. Ilay vehivavy janga, ny olona niteny tamin'i Jesosy hoe io vehivavy iny hozy izy nataony leo amin'ilay aoka izay tsy nanota taminareo ny tora-bato azy. Eo amin'iny tantara iny no tiako hatongavana. Ny olona rehetrarehetra nanilika an'ilay vehivavy janga kanefa Jesosy Kristy irery no tena hoe tsy nanilika anazy. Itsika koa olona izay milaza fa hoe kristiany, Kristy ve ohatry ny nataon'i Paoly hoe Kristy no velona ato anatiko, izay nataon'i Paoly. Ny mpino rehetrarehetra dia manao tantely am-bava an'izay teny izay, fa tsy haiko fotsiny hoe fanontaniana mipetraka fotsiny hoe manatanteraka tokoa ve araka izay teny izay hoe Kristy no velona ato anatiko. Ny olona zany isika kristiana, isika izay milaza hoe manomana ny fanomanana ho any an-danitra zany raha mahita tsy fitezan'ny olona anankiray ny zavatra tsy mety ataon'ny olona anankiray aza mandany resaka akory ny ara mifampiresaka le tsy fitezana amin'ny olona hafa hoe ihany iny nangalatra, ihany iny nanao an'izao. Raha mahita akaiky kely fotsiny izao le momba ny tao Facebook nahitako an'ilay izy hoe tsy hita ny volamena, tsy haiko firy kilograma volamena mpanjakana, tsy hoe mpanjakana moa ny tahiry zany volamena ao amin'ny raisam-pirenena antsika malagasy zany. Dia be dia be no mikomantaira an'ilay izy hoe ohatr'izao fitondrana teo aloha nareo ohatr'izao fa metsina. Tsika rehetrarehetra mpiara-miazakazaka amin'i Jesosy raha tena hoe mahafantatra tsara tokoa hoe amin'ny andro farany araka n'ilay iverinao amin'ilay Timothée 2 tsika, 7:1-4 dia mahafantatra tsara hoe amin'ny andro farany dia ny olona ho tia tena, ny olona ho miebo, ny olona mandoka tena, ny olona ho loza be, mpanendrikendrika. Efa zavatra hita amin'izao vaninandro iainantsika izao zany. Raha kristianina zany za taloha raha mahita zavatra tsy mety amin'ny Facebook ireny dia iny mikomantaira maika be mihitsy mikomantaira an'ilay izy. Fa rehefa tena hoe taty aoriana justement hoe maninona moa izany manao an'izao, inona fa ny ataoko angamba mety. Lasa nametra-panontaniana ny tenako ako hoe za koa anie mba tsy mety ny ataoko e. Eto zany tsika dia hitodika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe any am-parany any ny andro mahory. Dia efa miaina, efa mahafantatra an'izany daholo ny kristiana rehetrarehetra hoe efa andro mahory tsika izao fa
mety hoe manadinodino ve le zavatra voatanisa eto reto, kanefany raha tena hoe mandinika tsara sy miaina amin'izany hoe ten'Andriamanitra zany raha mahita zavatra miseho na amin'ny fiarahamonina io na amin'ny firenena io na ao an-tokantrano io dia tsy tokony ho taitra intsony fa tokony ho sehatra an'izay, ho valin'izay mifona haingana mangataka ny fanahy masina. Satria Andriamanitra tsisy izay tsy ho hain'Andriamanitra atao amin'ny olona iray. Matoa zaho sy ianao no safidian'Andriamanitra hatsapa saina ihany koa isika hoe tsisy ohatran'ny miaraka amin'Andriamanitra, dia natsoin'Andriamanitra hifona ho an'iny olona iny tsika, hifona ho an'izay ho asy hifona ho an'ny tenako ankony amin'Andriamanitra, hifona ho an'ilay olona izay fantako ihany koa hoe mila hifonana amin'Andriamanitra fa tsy mampiaina be an'ilay olana misy. Satria izao zavatra iainantsika izao dia efa faminaniana tamin'izany fotoana izany. Firy taona lasa izay. Matoa hoe hita ao anaty baiboly daholo ny zavatra miseho izay ho avy amin'izao fotoana izao dia efa tena hoe mila manana fanomanana izay olona rehetrarehetra efa milaza fa hoe voantson'Andriamanitra no safidian'Andriamanitra ho mpanompony. Ka aokantsika ry havana malala amin'ny tompo, rehefa tsapanao hoe kristianina ianao, rehefa tsapanao hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, rehefa tsapanao anatinao manana hetaheta hoe ny fanahyko dia fanahin'Andriamanitra ny ato amiko. Ampio amin'ny alalan'ny vavaka ny fanahinao sy ny fanahin'ilay olona izay fantatrao fa hoe tena hoe mbola lavitra an'Andriamanitra. Isika rehetrarehetra dia mila miambina ny ara-panahy tsirairay avy, fa tsy ny maro anisa no tsaraina fa ny tsirairay avy no tsaraina. Tsy ny gropy fanomanana any an-danitra rehetra tonga dia miaraka tsaraina en global, fa ny tsirairay avy. Izay vitako tetỳ amin'izao tontolo izao ny tsarana, izay vitanao ny tsarananao. Raha milaza aho hoe an Jesosy nefa ny misy zavatra mbola tokony hifonako, tokony ampatsiahivoka an'Andriamanitra hoe Jesosy anao ty olo ty, Jesosy io olona io dia mila fahafenona aminao. Aoka tsika tompoko ampatsiaro an Jesosy mandrakariva ny rahasoa an'i Kristy na tonga antsika ahafahantsika miverina aminy indray, ahafahantsika mitady anazy indray, ahafahantsika hifandray aminy indray. Fa raha tsy nisy ny raha latsaka tsy afaka hanana an'izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany tsika. Dia isaoran'Andriamanitra hatrany amin'ny teniny ary ny voninahitra dia ho azy irery ihany. Aoka isika no fiadanana araka ny tenin'i Kristy ao amin'ny Jaona izay nolazaina teo hoe tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ozy izy nataony ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ozy ny fonareo. Ny fiadanana izay tonontsika isan'andro isan'andro tsy ny fiadanana hoe hanana an'izao rehetrarehetra ety amin'izao tontolo izao. Betsaka mantsy ny mampifamadika an'io teny hoe fiadanana io. Ny fiadanana dia ny fitsaharana ao anatin'ny ara-panahinao hoe manana an Jesosy ianao. Ninina zavatra ety amin'izao tontolo izao dia tsy mahataitra anao intsony satria efa voasoratra. Izay no mahatonga hoe aza matahotra ny fonareo, aza malahelo ozy izy na matahotra ny fonareo. Raha misy zavatra miseho izany dia tsy tokony hatahotra intsony. Tsy tokony hifanometsiny ihany koa. Izay koa dia zavatra anankiray ohatra hoe izaho izao mipetraka eto amin'ity Liban ity dia ny fitondram-panjakana mampahory vahoaka. Matoa voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany misy andro mahory, izany hoe tsy hahasambatra tsisy iainam-pahasambarana izany amin'izany fotoana hahatongavan'i Kristy izany. Satria lasa ohatran'ny hoe mandainga izany ny baiboly raha ohatra ny hoe tsika miaina amin'izany hoe fiainana mora izany. Nefa raha eritreretinareo ary hoe tamin'ny andro taloha
Andriamanitra manome izay ilain'ny vahoakan'Israely mbola mamonina ry zareo. Vao maika isika izay miaina amin'izao fiainana izao. Raha ataon'Andriamanitra mora ny fiainana iainantsika amin'izao ankehitriny izao. Tena na izaho izao izay nataon'Andriamanitra fitaovana izao mety mbola tsy nahalala an'Andriamanitra hoe mila mibebaka, mila miverina amin'Andriamanitra. Dia isaorana anazy hatrany mampatsiahy raha mahafantatra ny zavatra iainantsika ankehitriny dia aoka tsy hatahotra hozy izy mifonareo. Voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany izay ny tenin'ny Tompo anio. Ary efa afaka isika Tompo Andriamanitra rainay izay any an-danitra eo misaotra anao hatrany amin'ny teninao fa efa ampandrenesinao anay anio hoe izahay tokoa dia tokony hifona ho an'ny manodidina anay rehetra, tokony hifona ny tenanay sy ny manodidina anay hatrany izahay satria tsisy marina tokoa na dia iray rety amin'izao tontolo izao. Efa nampitsahivina ho anay anio ny fotoana ny andro mahaory, maro ny zavatra efa hita eny anivon'ny fiarahamonina, fokontany, ny fanjakana, ny firenena, maro tokoa ny zavatra hita isam-pirenena ankehitriny Jesosy ka mila izahay Tompo mifona ho an'ny olon-drehetra mba hahafahanao manome ny fanahinao amin'ny tsirairay avy, hahafahan'ny olona Tompo miaraka mibebaka. Jesosy tena tsapanay tokoa hoe ianao Andriamanitra dia tsisy tianao very tokoa na dia iray rety amin'izao tontolo izao. Nefa Jesosy misy tena hoe na dia efa hatoriana hatoro ara Tompo mbola misy ny manamafy ny fo. Mitondra bavaka ho an-tsirairay izahay Jesosy mba hotsaroanao hatrany ny olonao ary ianao ilay Tompo fahagagana, ianao Andriamanitra mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ianao any Jesosy Tompo no hitratsehatra nizaka hanapaka ao amin'ny fon'ny tsirairay avy tokoa. Dia misaotra hatrany Jesosy malalo amin'ny anaranao lehibe voninahitra no anaterana vavaka makasitraka feny Jesosy malalo. Amen. Long way that saying thank you makes room for more, and that today we don't say thank you to God, and there are some things that we have not seen that He's done for us. We could have died yesterday, we could have been sinners forever, but He gave Jesus Christ, and that's why we want to say thank you today. Thank you.